Toetrandro, izy fiovanany ao anatin'ny 3 andro ho avy. Politika, misy fiantraikany any amin'ny faritra ny fanenana ny isan'ny loholona. Fanabeazana, manamarika ny herinandro ny tiriny ao amin'ny faritra Analamanga Avaratra. Ampifaliana hatrany indray tonga klasy tonga vavy no hitsidiako ny tokantranonao tonga soa ato anatiny izao fampahalalam-baovao izao ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Isantarantsika ny fiarahana amin'ny ity alina ity ara dia ny pejy politika indray misy fiantraikany any amin'ny faritra ny fanapahan-kevitra izay niraisin'ny filoham-pirenena ny amin'ny fampihenana ny isan'ny lolona ho 20 raha nambarany lolona Thierry Ravelson androany nambarany fa tokony ho hajaina ny lalam-pandrenana ary tsy tokony atao ambiletra ny fitantanan-draram-pirenena. Germaine Menjanary sy Erzo Razonarvony nanao ny fanadidina. Mbola isan'ny resabe eto amin'ny firenena ny fanapahan-kevitra tanga-miemotra izay nataon'ny filohan'ny repoblika mahakasika ny etsy amin'ny lapamaintso Anosikely nambarany mantsy tany am-piandohana fa ho foanana ny Sena rehefa nanazava ny momba ity andrim-panjakana ity ny avy eo anivon'ny HCC na ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana fa tsy azo foanana izany dia nanapa-kevitra indray fa hahena ny isany. Manoloana io fanapahan-kevitra io dia nanamafy ireo olona sasany fa hisy fiantraikany betsaka amin'ny fiainam-pirenena io fampihenana ny isa io indrindra fa ny any amin'ny faritra. Isan'ny manana ny anjara briky goavana eto Madagasikara mantsy ny loholona indrindra fa eny anivon'ny komina satria izy ireo no isan'ny mpanaramaso ireo vondrom-bahoaka hitsinjara-paritra. Ny sénateur tsy afaka manao motion de censure na empêchement ary valin'izay ny exécutif tsy afaka manafona ny Sénat. Zany zavatra zany dia ao anatin'ny principe républicain raha zany ny filaza azy ka tokony hoe ajaina zany satria ny fotoam-piasany le sénateur 10 taona ka raha izay dia tokony hoe jerevana hoe ina moa ny asan'le sénateur ireo ane ny ataontsika hoe mampifandray an'ireo commune amin'ny exécutif satria solitenan'ny commune ireo ka hoe ho foanan'ireo sa tokony arahana ny lalam-pandrenana izay milaza fa hoe any amin'ny commune ny tena iasan'ireo misolitenan'ny commune ireo ho ampidinina ho roa no fidinany amin'ny faritany amin'le lolona firy ny ataontsika hoe région anatina faritany iray ka tokony mba dinidiniana ihany ny équilibre régional farafaratsiny mba hoe afahana satria sénateur ray tsy avoafе faritany anankiray dia sambo akorangahy tamin'ity nahita androm-panjakana manangam-pahavalo androm-panjakana hafa. Atreto dia mbola tsy mazava ny daty sy ny fotoana izay ampiarany filoham-pirenena ny fanapahan-kevitra momba io fampihenana ny isan'ny loholona io. Tsara ny manamarika fa ny olony antoko ny fitondrana teo aloha no betsaka ao amin'ny lapamaintso Anosikely raha toka ny antokotiko Madagasikara no faharoa. Andrasana arak'izany ny toy nyity vaovao ity. Vaovao avy anivo ny komina Antananarivo renivohitra kosa indray nanatanteraka ny fanadiovana Vaobe teny amin'ny faritra Mandro Seza iny ny piasany boriboritany faharoa maly. Ankoatra ny lalakely dia nodiovina ihany koa ny tsena fivarotana anatiny sy ivelany. Tanjona mora ny fanazavanany mba iainany ponina Antananarivo ao anatin'ny fahadiovana tanteraka indrindra amin'izao akatoko ny fetim-pirenena izao ihany koa. Germaine Menjanary teo amin'ny sariny Erzo Razonarvony. Faritra maro teny anivon'ny boriboritany faharoa commune Antananarivo renivohitra toy ny teny Mandro Seza, Antsahabe, Ambanidia, Tsenananjohy no nanaovan'ireo mpiara-miasa rehetra eo anivon'ny boriboritany ny fanadiovana Vaobe. Nidiovina tamin'izany avokoa ireo arabe, lalankely, ny tsena sy ny manodidina ny tsena. Raha araka ny nambara ny lefitra faharoa ny boriboritany dia efa fanao matetika eny anivon'ity boriboritany ity ny fanatanterahana fanadiovana Vaobe toy izao. Nisy koa curage rehetrarehetra natao tamin'ny lalana Anjohy, Antsahabe rehetrarehetra iny tanjony fanadiovana io zany fetomboana ihany io mba ahafahantsika mametraka sy manamarika le finanapetraka madame Lalao-Ravalomanana amin'le fahadiovan'ny tanàna. Izay moa faranana fanadiovana ady amin'ny volo moa zany ho faranana hipiasa amin'ny boriboritany faharoa amin'ny fanadiovana ny toera
ampiasanay zany a amin'ny 25 juin zay marioko atao ny tesaty fa hoe izy koa didipotra fao be amin'ny 25 juin ao am-boriboritany faharoa fanadiovana moa zany a dia io a tokony tsy ampianarana izany izy io tsy miandry mpitondra fanjakana na miandry mpiasa commune foana vao tokony hanadio fa raha samy manadio ny 50 cm eo alohany fotsiny a dia madio azy ny tanàna. Mbola itoy amin'ny alatsinainy faefatra amby roapolo ny volana Jona ho avy izao eny amin'ny tsenana Ankatso sy Ambohipo ity fanadiovana ity. Fanandritra izany hetsika izany dia nentanina avokoa ireo mpivarotra sy ireo mponina rehetra manodidina mba hanaja sy hitandratrandy ny fahadiovana. Rehefa vita ny fanadiovana dia isy hatrany ny fanaraha-maso sy ny fanentanana ireo mponina izay tsy mandoto mantsy dia efa isany manadio raha teo. Nambaran'izy ireo moa fa hoentitra ny fanaraha-maso amin'ireo toerana izay efa nanaovana fanadiovana ireo. Ho an'ny eny amin'ny boriboritany fahaenina kosa dia mitohy ny fanabeazana ny tanora amin'ny alalan'ny hetsika ara-panatanjahantena. Ny mpititsipy kanety be moa fonina azo ny anjarany androany ary toy rahampitso izany. Lorette Persona, Manora Andriamalala. Manatontosa Open Tsipkanety be ny BCA na ny Bouliste Club Antahiroka Vaovao Manarina ny Sabotsy faharoa amby roapolo sy ny Alahady fahatelo amby roapolo ny volana Jona eo ambany fiahian'ny commune Antananarivo renivohitra ao amin'ny boriboritany fahaenina. Tafiditra indrindra anatin'ny tarigetra napetraky ny ben'ny tanàna Antananarivo Ramatola Laura Valmanana izao hetsika izao ho fanampina ny tanora eo amin'ny lafiny fanabeazana. Ity lalao Tsipkanety be ity dia efa toyany izay natao tamin'ny volana teo aloha ihany, volana maromaro teo aloha ka noho ny fanirian'ny maro no fiarah-mitantana amin'ireo fotoana raikitra ny club Bouliste eto Antahiroka reto sy ny commune urbaine Antananarivo indrindra ny boriboritany fahaenina dia nitoy izany izao fifaninanana izao amin'ny akatony fetiny fahaleovantena. Ben'ny tanàna Antananarivo koa dia maniry indrindra mba hanomezana fialamboly ny tanora eto amin'ny boriboritany fahaenina mba tsy ho variana amin'ny zavatra hafa ny tanora lehilahy. Ka dia nataonay izao mba ho fialamboly sy ho fitaizana ny tanora eto amin'ny boriboritany fahaenina. Mpanao Tsipkanety be miisa 500 no mandray anjara amin'ity fifaninana natao eny Ambohimanarina ity. Avy amin'ny faritra maro eto Madagasikara izy ireo. Misy moa ny loka goavana izay omena ireo roa voalohany amin'izany. Tanjona moa zany dia mba ezahana ireo ankizy tanora voasontra hitsofoka ao anatin'le taranja mba hanara-dalàna. Izany hoe licencié zany tiana tongavana. Fahatelo manarakarak'izay ny antony anaovana an'ilay concours dia mba niantsona an'ilay joueur izay mpankafy an'ilay pétanque eran'ny Antananarivo. Misy ny tonga avy any amin'ny faritany, nisy ny avy any faritra sasany dia tonga dia isorina be dia be tokoa fa tena namaly ny antso ry zareo. Ny loka voalohany na tsitaka voalohany ho an'ity lalao dia 800,000 ariary ary ny faharoa kosa dia 200,000 ariary. Ny fitambaran'ireo zany dia 1 million d'ariary izay fiara-miasa sy fanohanana avy amin'ny commune urbaine Antananarivo sy ny club BCA avy eto Ambohimanarina sy Antahiroka. Santatra mbavarano ity fifaninanana Tsipkanety be karakarain'ny commune ao amin'ny boriboritany fahaenina ity fa mbola ito ny hetsika ara-panatanjahantena atao ho an'ny tanora toy ny lalao basketball sy ny lalao baolina lavalava na ny rugby. Mitoy tahaka izany ihany koa ny asa sosialy efa fanaon'ny commune Antananarivo renivohitra ho an'ny mponina ao amin'ny boriboritany fahaenina. Ny sosialy dia mitoy ihany koa efa vita teto amin'ny boriboritany fahaenina ilay atao hoe didipotra faobe, efa vita ny mariazy faobe fa ny miandry zany zao amin'izao fotoana izao izay ataontsika amin'ny fanombohan'ny volana Jolay iny dia ny kopy faobe izay maimaimpona araka ny toromarika ny ben'ny tanàna Antananarivo Laura Valmanana mandeha zany eo amin'izao fotoana izao. Ny ankizy eo amin'ny fokotany Akazomanga no hisitraka ny asa sosialy ataon'ny commune amin'ny herinandro ho avy izao. Amin'ny alatsinainy faefatra amby roapolo ny volana Jona dia isy ny fizarana fanomezana sy arendrina ho fanamariana ny fety ny fahaleovantena. Ao anatin'izay vaovaony boriboritany izay hatrany fa ho an'ny hetsy amin'ny boriboritany voalohany kosa dia zazalahy kely latsaky ny 5 taona misy 17 no vita didipotra tamin'ny alalan'ny hetsika didipotra faobe androany ary ho fitsinjovana ireo ray aman-dreny sahirana eny anivy ny fokotany izay mandrafitra ny boriboritany enina mofo no antony anaovana izao hetsika izao. Lorette Persona nanangona ny vaovao.
Amin'izao fotoana ninitsy izao indrindra no tena fanatanterahana ny forazaza ka izay no anisany nahatonga ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra Lalao Ravalomanana karakara hetsika tahaka izao. Eo ihany koa ny fitsinjovana ireo ray aman-dreny sahirana eny anivon'ny fokontany mandrafitra ny boriboritany enina eto an-drenivohitra. Ireo no anisany antony anatanterahana ny forazaza Vaobe. Nahazo ny anjara ny teny amin'ny boriboritany voalohany ny maraina ny Sabotsy 12 ny volana Jona 2022. Raika ambinipolo zany ireo nanoratra anarana ao anatin'izany hetsika zany. Ny antony manokana moa zany dia eto amin'ny boriboritany voalohany dia betsaka ireo toerana iva izay tsy manana fahafahana manantanteraka izany didipotra Vaobe zany, didipotra izany ka izany natonga boriboritany voalohany zany safidy izany didipotra zany ka raika ambinipolo taona zany ireo zaza ray aman-dreny nanome zanany anaovana zany didipotra Vaobe zany tsy mifarana amin'izay mariage sy didipotra zay fotsiny fa misy koa ny fampisakafanana ireo zokolona sy ireo mpamafa lalana eto amin'ny boriboritany voalohany ary ho faranana amin'ny volana Jona ity moa zany dia faranana amin'ny fanaovana kopy Vaobe amin'ny Asabotsy zao. Raika amin'ny 70 ireo zaza voasoratra anarana hatao famorana saingy tamin'ny fizaham-pahasalamana natao ny alohan'ny fandidina no nahitana fa ny 4 nanana olana ara-pahasalamana. 70 ihany araka izany ny zaza afaka nisitraka ilay forazaza Vaobe. Ny ara-niasa tamin'ny fanatotosana izao forazaza Vaobe izao ny avy amin'ny mère enfant, ny nutrizaza Sofarmad, nozaraina malabary, vatomamy ary soma ireo zazalahy vita fora. Mitohy amin'ny endriny maro ny asa sosialy ataon'ny ekipa tariny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana ho an'ny boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra. Eo amin'ny vaovaon'ny fifamoivoizana kosa indray dia ny trangana loza mpifamoivoizana ny CSS androany Sabotsy 12 Jona ny iray teny ambohy milemaka ary ny iray kosa teny amin'ny lalam-pirenena mihazo anambositra eny. Noro fitiavana no mitatitra izay vaovao izay. Ny CSS indray ny lozam-pifamoivoizana tamin'ny 12 Jona ity. Lozam-pifamoivoizana misa roa no nitranga etsy andaniny. Ny iray teny amin'ny P42 tanàna antsoina hoe ambohy milemaka tany amin'ny lalam-pirenena fahefatriny. Fiara tsy mataho-dalana iray teto no nivarina avy hatrany tany Andohasa raha ny loharanon Vaovao azo. Araka ny fanazavana voaray, olana ara-teknika no anisany antony tarika tamin'ny loza. Vokany, tsy nisy ny maty fa naratra ny nisy izay mpandeha tao anatiny ihany. Ilay fiara tsy mataho-dalana kosa simba tao aorian'ny fahavoazana araka izao hita amin'ny sary izao. Ankoatra izay, nahitana lozam-pifamoivoizana ihany koa tany Ambositra tamin'ity Sabotsy 12 Jona ity ihany. Araka ny fantatra, fiara marika Sprinter iray izay nitondra ny mpanakanto likokininika indray teto no tradoza raha iny andeha azo any Toliary iny. Tsara ny manamarika fa tsy nisy ny ainana fohy fa naratra ny nisy. Izy ireo izay efa nisitraka ny fitsaboana sahaza azy avy. Tsy misy afa-tsy ny fitandremany tsirairay ihany no ahazoana misoroka ny loza toy izao. Zava-dehibe ihany koa ny fijerena mialoha ny fiara alohan'ny hiangana ho fisorohana ny olana ara-teknika tampoka eny an-dalana. Eo amin'ny vaovaony tsy fandriam-pahalemana kosa mirongatra indray izao ny asan-dahalo any amin'ny distrikt Anambatoboeny iny fokontany miisa 3 indray no voatafika tao anatin'ny alina iray. Noro fitiavana hatrany no mitatitra izay vaovao izay. Tsikaritra amin'izao fa tsy voafeny mpitandro ny filamenana intsony trangana sy fandriam-pahalemana eto an-toerana. Manaporofo izany ny fandrenesana asan-dahalo izay efa saika misy eo isan'andro manerana ny nosy tao ao. Amin'ny akatoky ny fety toy izao indrindra no anisany anararaotandreo jiolahy manao ny asa ratsy ny tonita tany amin'ny distrikt Anambatoboeny. Araka ny loharanon Vaovao azo androany, fokontany miisa 3 be izao indray atao amin'ny kaomina ambanivohitra Anjiji, nahitana ny fokontany Madiroabo, fokontany Mangatelo ary ny fokontany Tsoerinakanga no nisehony ity asan-dahalo mahery vaika ity. Faritra mena amin'ny resaka asan-dahalo alatromby indrindra.
Dahalo fitolandrongoba sy ny tampiadiana no nanafika tao amin'ireo fokotany ireo tao anatiny indray alina ihany. Tao amin'ny fokotany madiro aby no nanomboan'ireo jiolahy amin'ny tampiadiana ny asaratsiny nandro-bany ka nitakiany volabe ho takalonaina. Avy eo atao amin'ny fokotany mangatelo indray izay misy ny tanàna kely antsoina hoe Marosakoa indray no nanohizan'ireo dahalo ny fanafiana. Voaroban'izy ireo ny fananany mponina tao amin'ny tanàna io. Lasa tamin'izany ny omby tao amin'ny vala maromaro. Tamin'io alina io ihany, omby miisa 3 no azon'ireo dahalo raha ny tao amin'ny fokotany Tsoerinakanga. Tamin'ny fotoana nandroban'ireo fitolamo dia voatifitry ny bala ny tompon'omby. Eo anatrehan'ny tranga tsy fandriam-pahalemana toy izao, mitaitaindava ny mponina Ambatoboeny indrindra amin'izao akatoky ny fety ny 20 Jona izao raha ny loharano vaovao any an-toerana. Lafim-baovao hafa kosa indray sy manomboka ny alina ny hetsika ataon'ireo tanora beazina ao anatin'ny tily ho an'ny faritra Analamanga Atsimo. Misy moa ny fiara-mientana amin'ny fijerena lalao baolina kitra kanina karakarain'ny tily faritra Analamanga Avaratra any alina etsy amin'ny Show Tower Ambohitra Rahaba. Ny andindin'izay ary entin'ny mpitarika tily avy ao Avaradrano. Ny hetsika karakarainay zany dia mikarakara ny herinandro ny tily izay ankalazain'ny faritany tily Analamanga Avaratra zany hoe ny avaratra an'ilay manontolo ny tily aty Analamanga Avaratra zany manomboka androany izy io, androany hariva raha fandaharam-potoana dia mifara amin'ny alahady 30 Jona ho avy izao. Ny tena anaovana ny hetsika io zany dia hetsym-panabeazana izy io. Zany hoe ao anatin'io hetsika io zay dia manana programa maromaro. Androany 20 Jona zany zay ho fanomboana azy dia manana hetsika zany hoe fampisehoana izy io miaraka amin'ny fira sy lofinena ao amin'ny fanentanana hitsingetry sy mapana ao atsikana. Ny zavatra rehetra ho azo amin'io dia hoentina manao an'ilay hetsika fizarana bodofotsy ho an'ireo olona sahirana indrindra fa ny ankizy izay matory an-dalana aty amin'ny faritany tily Analamanga Avaratra sy hoentina mampandroso ihany koa ny asa fanabeazana rehetra izay ataonay. Eo amin'ny vaovaon'ny toetr'andro kosa indray hanomboka ho maina ny andro ato anatin'ny 3 andro afa-tsy ny any amin'ny morontsiraka atsinanana iny no mbola hisitraka orana hatrany sy araon-tsary ary ny antsiprian'izay tateriny Lorette Berton teo amin'ny sariny Mathieu Prince. No ny fisian'ilay tsioka aly izay no nampanintsy ny andro teto amintsika ka nitondra hatramin'ny rotsakorana nandritra ny 3 andro iny. Itoy ny orana any amin'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy araka izany raha ho maina kosa ny amin'ny faritra sisa mandritra ny 3 andro ho avy indray. Raha ny vinavina ny mety ho toetry ny andro amin'ny alahady 17 ny volana Jiona dia ho tandrifindraona na hanorana ny any amin'ny tapany atsinanana sy ny ilany avaratra, ny any Vatovavy Fitovinany, Atsimo atsinanana, ny ilany atsinanan'ny Fianaratsoa sy ny faritra Sava sy Analanjorofo ary Toamasina. Anerika ny any amin'ny ilany atsinanan'ny Afovoantany, ho maina na andraona ny faritra sisa. Amin'ny mahambola vanim-potoana ny ririnina kosa dia mbola hanintsy ihany ny andro amin'ny ankapobeny ka ho 10 degré Celsius ny maripana ambany indrindra izay anivakina karatra ny tena misy izany ary 20 degré Celsius kosa no ambony indrindra ao Mahajanga. Amaranantsika izao vaovao izao ary ny pejin'ny fanatanjahantena na afapo ny lanonana fanokafana ny kanina 2024 atao amin'ny renivohitry Ezipta omaly. Miditra amin'ny andro faharoa ny fifampitsanana an'io ary amin'ny 12 alina eto amintsika no ilalao ny ekipa pirenena malagasy Barea zany. Rina Arabe Mananjara no mitatitra ny andindin'izay. Natao anatin'ny fotoana fohy aza no nanomana ny Egyptianina ny fandraisana ny kanina 2024 dia mendrika izany raha tarafina tamin'ny fotoana fanokafana. Naseho ny Egyptianina ny fahaizany mife an'izany hoe lanonana lehibe izany. Raha ny momba ny vokatra kosa dia tsy misy azo amavanana ny ekipa mpandray anjara amin'ny ity kanina 2024 ity. Egypta nandresy tamin'ny isa 2 ohatra ny Zimbabwe ary Uganda kosa nandresy tamin'ny isa 2 ohatra ny Republika Demokratika ny Congo. Samy ao anatin'ny vondrona A. Ho an'ny sokajy be kosa dia andrasan'ny Besomaro ny fionan'ny Barea ny Madagasikara amin'ny ekipa pirenena Guinéana amin'ny ity sabotsy ity manomboka 20 alina ao amin'ny kianjan'ny Alexandrie.
dia tapitra hatreo indrehatra ny vaovao amin'ny androany sy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany ary mirary alina mahafinaritra ho antsika rehetra.